olona kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanakeskafo Gouty beurre sy Gouty lait, ankafisy le fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Gouty, mamy eriny anio. Gouty, ilay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin, manolotra ho anao. Izay le Manambady. Tantara Mitohy nosoratany Niony Razafy. Voalohany, Rina ary Liva. Miaraka amin'ny Vony, Sofaniry ary Nirina. Mandray feo Ero Darazafindrazaka. Mandrindra ny lafiny teknika Yarinaivo. Manantotosa tapaporoana. Andro voalohany. Ka dia tena vonina tokoa moa zany rytiry zony Anambady. Endry neny efa resaka efa vita kosa nge zany sady maro koa nge lehilahy matotra ary neny efa manana antonasa azo antoka tsara fa mahavelolanay. Eo indrindry sika izao. I maro no manana antonasa fa indri mbola tsy miasa dia ahoana ozy ny ray aman-dreny amin'izany ka? Tsy manina amin'izany zareo neny sady zange tsy hoe tsy asa fa efa mba mitady asa sady efa miasa koa aty aloha dia tsy manasarotra ny fitadiavako azy. Ary mba aiza moa zany nareo roa nipetraka rehefa vita amin'ny mariazy sa nofatrano? Mbola tsy mifampiresahana mantsy zany fa tonga dia mifanapahan-kevitra reo hoe ivady ny tonga aloha taty aminay. Efa nifampiresaka an'izany zay ka manana trano zareo dia any aloha zahay no mipetraka mandra-pa sitranay mantsy mba hofatrano tsy miala. Aikosa dia mba mitokana tsara zany nareo roa raha izany ko. Dia aiza moa zany trano zareo zany? Eny Analamahitsy ihany ka. Tsy azoko fa nga moa tsy hoe eny Analamahitsy izy nipetraka dia hoe eny Analamahitsy ahoana ndraiky io nareo nipetraka? Ie, eny mihitsy izy nipetraka ka ao amin'ilay trano hipetrahan zareo ihany nge zay no nipetraka e. Zany hoe raha azoko tsara dia iray trano amin'iray aman-dreniny eo zany nareo roa? Tsy tena hoe miray trano fa samy ao anatin'ilay trano be zay ka mifanao ambony ambany fotsiny. Nampianakatrariana mantsy zareo dia zahay hony any ao ambony sakamo izy ireo no mbola hibata entana dia izy ireo no ao ambany-driana ny any farany ambany kosa mpanofatrano ihany. Orzoely mba mety ve zany? Toa tsy azo azoko ka mariny. Fa ino andreny tsy azoko azy neny neny koa zany tsy zara aza ve misy trano tsofaina azy neny sady tsy manino izany fa zareo nge tena tsotra be daholo sady mifandray tsara amiko ka inoko fa tsisy olana mihitsy zay koa nge tsy hoe hitambatra sakafo fa samy manana ny azy dia tsy tokony hiteraka olana be angampo. Tsy tonga ho azy nge retsy le fitenenana hoe ny avatiana tsy raha monina ary raha zavatra efa niainako dia tena miteraka olana ny firaisamonina amin'ny havana io na ho elana ho aingana. Ny olona azaky miezaka nitokana mihitsy raha mbola azo atokana ny ianareo indray zany no hoe hiaraka ao eny ikeko hoe samy manana ny tokantranony fa na izany aza tsy maintsy hiteraka olana ihany zany any ariana any indrindra hoe ndritsy miasa akory. Sarotra nge zany ry Zoely. Neneneny koa tsy misy olan'izany fa ny mama misy nge no nitenenay hoe aleo tsy manofatrano fa ny trano hoe misy sady efa nitarina mba hipetrahany maro sy izay hovadiny koa nge le trano ka raha misy an'izany ary ka tsy aleo heverina eny aza mipetraka any sitranay Manahy ihany nge amatombo teny ry Zoe. Fa toka hoana moa rehefa tsy manaiky indri ndreo ka anahirana amin'ny rafozandry raha tsy hipetraka amin'ny trano efa natokanao nareo koa. Zay nge hoay fa leo aloha neny andefa miandray zay maro any
miandrany latika aiza ve ka efa tsasakadiny izany ny andro teto efa voavako daholo lohateny gazety nitsy mpivarotra itsy efa voaizaka hatramin'ny fiarana andalo teo vao tonga elahy tonga indray zoelikeliko amin'ilay mora tezitra mbola nisy nanyrahany angy dia lasa taray kely ahy dia izay dia tsy mba nandefa mesazina hoe niantso kely fa ny olona fotsiny nataony jajirika teto ny masiny izao toro izao efa taty amiko daholo efa hoe azafady ho ako ka dia azo indray tantaraina amiko ary velona lazainy gazety tao e dia mbola analanao ihany andeha hodana izany eo ianao ay zoelo koa izany dia tsy mba malaly any ihany mihitsy ka ao ary moa mandreraka betro ao fa ifantondrako an'le goti tena tiandry angendry izany ve ko raha tsy vao nahita gotiako ka tsy hinana zany laniko rery zany reto goti beurre sy goti lelehibe reto inona etatiny goti beurre fa efa aty gaga mantsiko hitsapa vitany indray zany andro any samba mahazo an'le cadeau goti fa iny zany ny cadeau goti zany azo vele hita maro misy crédit carte amin'ny fonsachet tsara mety ho hita any anatin'ireny goti lehibe reny ay ve misy an'izany nga zay ihany misy bonda charette apitrisa ariary koa hitan'ny olona ao anatin'ireny goti lehibe reny ay ve ka zany no mampazoto anao mividy an'itony goti lehibe tony efa nakafiziko hatramin'izay mihitsy ny goti ka fa vao maika kafizako azy ny fisiany cadeau goti andao amin'izay aloha tsika hiala teto hitsy amin'ny lavazy itsy ny moto mantsy sao dia taraky eto indray ndray amin'ny firy moa le say azy o le mpanjaitra amin'ny telo ay andao fefa miroa latsaka zao soa tsy hotratro indray izy tsika koa mantsy mbola natitra ny reto invitation reto eny ambo manarinako ariva ty eo elahy ihany oko ndao ary ahoana fahitany neny mipoziko mety tsara ve mety ve le loko mena amin'ny molotry nataon'ilay mpanamboatra tarety eo ary ny voloko manao ahoana mba mitony alory zoely fa ina ary tia mipanika be ty efa mety daholo zany rehetra zany zany ve tena voavoatra tsara ny zavatra rehetra tena efa tsara indri zany sady nataon'le mpanamboatra tarety teo tena maivana le makiazy fa tsy nataony endren'le miosotra lafarinina be reny ay ary nga mbola tsy vonina foany tady ary neny sao dia tarany ampiangonana eo ary le bokety koa moa zany na izy tsy taditiko nametrako azy reraka be mahenoan'le feo mipanika andry ty mipetra mihitsy aloha tsaratsara tsofina kely amin'ny ventilateur mihitsy aza fa sao tsy embiko mikoropahana ao ka ho simby ty endrika mahafatifaty mipetra sady misy resaka ataoko amin'ry koa mantsy aza manafy efa vonona ny zavatra rehetra miandry maro tonga akatsika eo tsika vao miala ay mbola misy fotoana tsara tsika fa aza manandry vao amin'ny sivy sasany inge zao ny any am-piangonana mbola amin'ny 12 sady etsy anala mahitsy ihany ka tsy misy mahataitra zany tsy fananiako angeriny fa tena nangovotra be eny ataovy any ny resaky neny mba izay ahay retsy ka izao ary anambady ndry zao mety resaka efa nresahako andry ihany saingy averiko ihany satria tena mila tadidy ndry tsara mihitsy mantsy neny koa zany mbola lava resaka be ihany tonga dia lasao moa eny ka izao ary anambady ho andry tsy kilalao ny fanambadinana ny tokantrano zava-masiny zany ka mila fikolokoloana sy fitandremana maro tandremo ny zavatra atao ny fiteny na ny fihetsika satria mety hanimba zavatra maro ny tsy fitandremana zany ve tandremy ihany koa no manao fotsy varavarana na variana manoko resaka etsy seroa
Tadidio fa misy ny olona misikotra ny fiainanareo mivady mba ahafahany manimba ny tokantranonareo. Zany? Ny zava-dehibe tsy latsa-danjany amin'izany koa dia ny fahaizana mifampiresaka eo aminareo mivady ary koa ny fifandeferana. Indrindrindry hipetraka akaikin-drafozana dia mila tena manana fandeferana satria tsy ary hitovy amin'ny ray aman-dreninao akory ny ray aman-dreniny maro. Noho izany dia mahaiza mandefitranaka. Tandremo tsara ny fitantanana ny tokantrano fa anjarandry izany a. Dia farany mahazaka afambady satria izay le atao hoe manambady. Endry neny tiako a. Ho tadidiko tsara ny anatra rehetra efa nomenao hatramin'izay a, ary tsy ataoko ambany zavatra. Endry anako. Ndray, fa tonga tia ny orankanesana any am-piangonana. Efa zany ry maro fa andao. Ie, tonga ihany ilay fotoana. Rahabaina aloha kiry zoery kely fa nahazo tokantrano dia mahareta tsara dia mahaiza mifankatiso mifanaja fa aza manao ohatra nasy radeze tsy mahay mifampiresaka fa mifamalava misaotra kia radeze indri kosa aloha tena efa vokatra hafa mihitsy. Jerengety izy fa ohatra ny hoe mitakoko kely eo am-pitoerana eo. tsy mitakoko akio fa midolola salandreny akoho voakapoka ireny tsy malala n'izany hoe fety izany mihitsy tena mahamenatra mihitsy indraindray. Ndriko izany sao dia mba reraka kosa izy a. Mety manana ohatra mipetraka koa nge izy. Inona koa izany eo a tsy misy havany angamba dia tsy tiany fa izany io ihany fa tena mahafinaritra aloha le mahary azy tena tsara ny sakafo sy ny toerana dia hira koa tonga dia amin'ilay mampifety be mihitsy tena tsy ampifety mihitsy akiza tato ato izay a. Zany falakely efa mahafinaritra le izy a. Ary andeha koa sika roa mba andeha andifa efa mba afapizana kely koa andao ary mila fety masy fa manambady amin'izay a. Madama amin'izay fa tsy zoely kely tsony fa zoely be indray ve. Taloha ela be tany io ny teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biscuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biscuit lafatra indrindra eto tany. Nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany. Teteo ny androan'ny kotibera sy ny kotile izay mbola kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo. Gouty beurre sy goutile, ankafisy ilay fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Gouty, mamy eriny anio. Gouty, ilay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin nanolotra ho anao teo. Izay le manambady. Tantara Mitohy nosoratany Niony Razafy. Novelomin'ny Gina ary Liva Niaraka tamin'ny Vony, Sofaniry ary Nirina. Nandray feo Ero darazafin-drazaka. Nandrindra ny lafin'ny teknika Iarnaivo. Nanandotosa tapapiroana. Mbola Itohy.